Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndra kely. Ny teny voalohany entiko aminareo amty androandroany etya de izao: miaraba anareo tsiraray avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ny tenako. Miaraba anareo aho no zao natratsaratsika ny farantaona 2024 izao. Mirary aho mba ho samy atratra ny taona vaovao indray isika de ny taona 2024. Zay ny amin'ny tompoko fa iroso hitondra ny afatra zay iveriko fa afatra spesial ho atsika am'izao farantaona izao sy amin'iny taona vaovao ho diavitsika tsy ela iny. Araky nefa nambarako taminareo moa tamin'ny fiandohany ty volany ity dia izao natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra manoloanandreo olana sy reo ady atrehany, ary natao aomby ihany ko am'izay atao rehetra ihany koa izy. Anisan'ireo olon'Andriamanitra tian'Andriamanitra hoentina am'zany ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity. Mariana aloha azavaiko kely fa ny olon'Andriamanitra lazaiko eto de reo olona zay efa resy lahatra efa babo tanteraka fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty, ary efa nanapa-kevitra ny nandray an Jesosy sy nampandrosan Jesosy mba honina sy toetra ao anatiny izy. Ary ny profo fa efa resy lalitra sy babony am Jesosy izy ary efa nandrain Jesosy dia ny fiovam-piainana tonga eo aminy, fiovampo ho ny olona. Tsy zany mantsy fa ny misy teny to zao na ambarany baiboly ao am Korintiana 2 ao 10:20 hoe koa raha misy olona ao am Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Zay zany le olon'Andriamanitra lazaiko fa nataon'Andriamanitra andresy manoloana ny olana misy sy manoloana ny ady atrehana, ary nataon'Andriamanitra omby am'izay atao rehetra. De zao tompoko, satria nataon'Andriamanitra andresy ny olon'Andriamanitra rehetra, nataon'Andriamanitra omby am'izay atao ny olon'Andriamanitra rehetra, de hoy aho aminareo, raha tena olon'Andriamanitra tokoa ianao, aza matahotra intsony tompoko, ary aza manay ihany ko manoloanandreo olana misy, manoloanandreo ady atrehanao. Ataovy toy ny zavapady mihitsy zany, ataovy toy ny zavapady zany. Natao hoe zavapady de hoe tsy iainako ity, tsy ho fiainako ity. De tak zany ihany ko ny tahotra sy fanahina azo atao fiainana, azo atao iainana mihitsy. Tena toery tanteraka mba tsy ho hita eo aminao izany zavatra zany. Tsy natao ho amin'ny tahotra sy ny fanahina matsy ny olon'Andriamanitra raha ny voalazan'ny baiboly no jerena. Ary ambony zany de manentanao hoe na inona zavatra ratsy hitan'ny masonao, na zavatra ratsy en'ny sofinao, de mbola zao ihany ny teniko, aza matahotra mihitsy ianao ary aza manay ihany ko. Efa nisy fotoana ny teny taminareo tany aloha tany fa tsy ny zavatra ratsy hitan'ny maso tompoko, na ny zavatra ratsy en'ny sofina tsy reny mivelively no tompony teny farany ny amitsika olon'Andriamanitra. Fa maha olon'Andriamanitra atsika de Andriamanitra tsy to rain Jesosy Kristy sady raintsika izy hatrahatrany no tompo teny farany mikasika ny amin'ny fiainatsika tompoko. Tsy zany mantsy fa ny tahotra sy ny fanahina nge raha zavaina amitsika dia fahavalo ny finoana ary mamono mahafaty ny finoana mihitsy le izy. Ary eto de manazava tompoko fa zavatra roa tsy afaka miaraka mihitsy reo
na ianao matahotra sy manay matahotra sy manafona manoloana ny olana misy ary manoloana ny ady atrehana na ianao mino fampandresy ary tsy maintsy mandresy manoloana ny olana misy sy manoloana ny ady atrehana. Fanazavana kely ino tsara izy ty fa marina raha ohatra ka mitoetra ho matahotra sy manafony ianao manoloana ny olana misy manoloana ny ady atrehana de tsoroko aminao ry havana tsoroko aminao ry mpiany malala fa tsy afaka miara-miasa amin'ny olona tak'zany io Andriamanitra io ary tsy misy azo n'Andriamanitra tao hitondrana famonjena na fanampinanao raha toka tak'zany tokoa ianao hoe matahotra sy manafona manoloana ny olana misy na manoloana ny ady atrehana na manoloana an'ireo zavatra ratsy hitany masonao na manoloana an'ireo zavatra ratsy enony sofinao. Tsy mety amin'Andriamanitra mantsy ny miara-miasa amin'ny olona tak'zany tompoko. Zay ny tena tiako ambara. Amin'Andriamanitra ny olona matahotra sy mana mira, olona tsy mino azy, olona tsy matoky azy. Zay mahatonga amin'ny tena hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny olona tak'zany ny tompo Andriamanitra tsy tofo. Marina zany ambarako zany ry havana. Eno tsara nge zao tantaraiko aminareo zao ary ataovy lesona lehibe ho antsika le izy mikasika any amy zanak'Israely. Ndray andro nanapa-kevitra tompo Andriamanitra fa anafaka ny zanak'Israely hiala tao Egypta mba tsy ho andevoziny Egyptianina intsony. Ary nanapa-kevitra ihany koa izy fa hitondra ny zanak'Israely olony ho any am'le tany sosy malalaka any am'le tany atao hoe tondra-dronono sy tantely. De rehefa akaikaiky an'io toerana io akaikaiky le tanàna de tony fanao moa de naniraka olona Mosesy mba hisafo ny tany hijery ny toetry ny tany amatapatatra ny fiampianam-ponina atao am'le tanàna 12 lahy no ny rano tam'izany fotoana zany. Rehefa avy ny safitany ary reto mpisafitany reto de niona ta Mosesy sy ny zanak'Israely fiangonana. Tamy voalohany aloha dia nitantara tokory zareo fa tsara le tanàny mamokatra le tanàny de nitondran'izy ireo sy antonana vokatra ry Mosesy sy ireo zanak'Israely vahoakan'Andriamanitra. Niorakoraka ny olona amen alleluia tsisy farany fa napangina ny olona kosa reto fololahy reto aveo fa izao izy fa izao ny olona ho amin'ny tanàna io de olona mahery noho itsika araky ny renseignement azonay de maleomonina ny mponina ao amin'ny tanàna io mihinan'olona ary sarotra amitsika ny mandresy azy olona vavety bery zareo ao tsika tahaka ny valala tahaka atsika etana teo ratrehana ka raha napa-kevitra isika ny mbola hiditra ao am'izany tanàna zany ihany de asakasaky tsika fa dia mitony tena tololo fotsika amony tena isika tsy mety amitsika tompoko ny hiditra ao tsy mety amitsika tompoko ny ankao. Zay zany nitatitra ratsy netindreto fololahy reto. Ny boky Nomeri 17 andifa 5 ka hatramin'ny 5 no manambara sana. Toka tao am'reto fololahy reto ny tahotra tompoko sy ny fanahina satria zay ny zavatra hitany masony sy reny sofiny zavatra ratsy. De ny nampalahelo nifindra tamin'ny fiangonana ihany ko zany tahotra sy fanahiny zany ka natonga ny fiangonana rehetra ny tomany ny tabataba ny monimonina na metsiny ary nanapa-kevitra fa tsy hiditra ao amin'ny tany io tanàna io ihany ko tahaka andreto fololahy reto ary ny zava-doza aza dia nanapany zareo hevitra hoe andeotsika hitady-pitarika ka hitondra atsika hiverina ho any Egypta indray. Adin'izy ireo tanteraka le teny zay nataon'Andriamanitra azy ireo tany am-boalohany lay nolaza Andriamanitra tany am-boalohany hoe zao no hitondra anareo zao no ampandovanareo ny tany de le tany tondraka ronono sy tantely. Ry mpiany malalo
ry havanao na alahelo be mihitsy ny tompandriamanitra teo anatreny zany zavatra zany na alahelo be ary vokatry ny alahelo ny tompandriamanitra de nanapa-kevitra andriamanitra fa dia tsy ho tanterahany am'reto zanaky Israely niala tany Egypta ireto ny teny fikasany hoe izy no hoe apiditra hitondra sy apiditra andretondreto ao am'le tany trondraka ronono sy tantely ro lahy tam'ireo zanaky Israely reo ihany no neken'andriamanitra ampidirina ary entina ho ao am'le tany sosy malalaka de tsy izy zany fa Josua Kaleba zay hafa mihitsy ny toetrandretondreto hafa mihitsy ny tompanandretondreto tsy isandreo olona natahotra zareo tsy isandreo olona nanary zareo ny teny nataon'izy miralary de hoe hitanay ozy izy fa efa nesorin'andriamanitra efa niala tamin'ny fiarovana raha sitrak'andriamanitra de omen'andriamanitra atsika io toerana io andeotsika hitrao andeotsika hitrao tsy tao amin'izy roalahy mihitsy ny tahotra sy fanahiny ary zay toetra nananan'zay no tena tian'andriamanitra sy nakasitran'andriamanitra ka natonga an'andriamanitra niara-niasa tamin'izy roalahy reo ka nanaiky hitondra azy roalahy hiditra ao am'le tany tondraka ronosy tantely miaraka am'ireo olona latsaka androapolo taona teraka tena mpandehanana amafisiko zany fa andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona matahotra sy manà tsy misy azon'andriamanitra atao hitonana famonjena sy fanampiana eo amin'ny olona hitany fa matahotra sy manà tantara faharoa indray lesona faharoa mikasy any amin'ny Saoly mpanjakan'ny Israely ndre mandeha tonga Goliata mpitarika ny Filistina mba hiady amin'ny Saoly mpitarika ny Israely de ny nampalahelo tam'izany fotoana zany a ny nahitany Saoly sy ny zanaky Israely rehetra tao anatin'ny tahotra sy ny fanahina natahotra sy nanary zareo satria ny tany masony de hoe Goliata olona lavabe sady vaventy be ary mana fitaovana ary fomba ny an'ny sofiny feona lehilahy mirondrono afa kely no feon'ny olona feo tena mampatahotra tam'izany fotoana zany moa zao miteny Goliata tamin'ny Saoly mamoa lehilahy ray hiady amiko anareo raha maresy azy dia ka mahafaty ahy dia hompanomponareo zahay fa raha resy kosa izy ka matiko de hompanomponay ianareo ho andevonay ianareo de zany feo zany dia nampatahotra sy nampanabe any Saoly sy miaramila Israely nefa ngery zareo reo dia voaka an'Andriamanitra de no zay tahotra sy fanahina zay tokoa dia nojeren'Andriamanitra fotsiny ry zareo tsy misy azon'Andriamanitra atao hitondrana famonjena na hitondrana fanampiana any Saoly sy ny zanaky Israely ray manontolo fa jereo nge misy lehilahy anankiray Davida no anarana lehilahy azo zay no tena niavaka izy ity satria tsy mba tahoamy mihitsy ny tahotra sy fanahina fa nisandreo olona zay nanana finoana lehibe de ny finoana an'Andriamanitra sy ny heriny izy de ino ho ianao no nataony rehefa tonga tao amin'io tany misy ady io izy dia nanapa-kevitra fa hiady amin'ny Goliata hoy izy zinona moa i Filistina tsy mifora io no de iaika miaramila an'Andriamanitra velona avy alao hiady am'le io avy alao hiady am'le io zany tena nataony Davida zany no manambara fa tsy tao amy mihitsy ny tahotra sy ny fanahina na de hitany mason'zao aza fa lehibe sy lavabe Goliata na de eniny sofon'zao aza fa feo mirondrona ny feon'ny Goliata be tsy tao amy moy ao ny tahotra sy fanahina tam'izany fotoana zany de netantany mpanjaka aza izy mba ho prezantena mpanjaka fa izy ny sotena miaramila hiady amin'y Goliata raha vao nahita ny Davida Goliata de kivy tanteraka satria hitany hoe mbola kely loatra Davida ary zany natonga Saoly ny teny tamin'ny Davida hoe mbola kely anao anaka tsy tonao hiady am'le io
fa tsy nanaiky Davidy avy alao iady aminy de nisy fijoroana vavolombelona magaka aza tam'izany fotoana zany nentin'ny Davida tamin'ny mpanjaka entina mandresy lahatra azy fa izy de vonina iady amy Goliata ary tsy manatahotra tsy manamitsy raha ohatra ka iady amy Goliata izy de nitsofin'ny mpanjaka rano Davida tam'izany hoe maliova anaka malasana ombanao aneny tompo de rehefa nandeha tokoa Davida hiady amy Goliata de inao nitranga faly be mihitsy Andriamanitra nahita lehilahy araky ny fony Andriamanitra raha nahitan'ny Davida nahita lehilahy azo niarana miasa ny tomp'Andriamanitra tsotoa satria nahoana satria lehilahy tsy mba matahotra lehilahy tsy mba manà lehilahy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany zany no hitan'Andriamanitra tamin'ny Davida vokany rehefa ndroso Davida mba hiady amy Goliata de nataon'Andriamanitra nandresy izy de zay fiainan'zay mihitsy tompoko no tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainatsika am'izao farantaona izao noho izany manao antsoavo aho manentana anareo mpanaraka an'izao fandarana ataoko zao ny tenako aza matahotra na mana mihitsy anao am'izao farantaona izao sy amin'iny taona ho avy zay ho raisitsika tsy ho ela iny fa na inona tokoa karazana olana na inona karazana ady atreanao na inona zavatra ratsy hitany masinao na zavatra ratsy eny sofinao de zay ihany aza matahotra mihitsy anao ary aza manay ihany koa manana finoana ary apiatrao eo amin'ny toerany io Andriamanitra zay vavantsika io fa ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao tompoko lesona lehibe ho atsika ny tantarany zanak'Israely sy ny tantarany Saoly le nitantaraiko teo leso lehibe ho atsika ny tantara Josoa sy Kaleba zay neken'Andriamanitra ampandovana an'ilay tany tondraka ronosy tantely sy ny tantarany Davida zay nataon'Andriamanitra nandresy nanoloana Goliata ataovy lesona lehibe ho atsika zany tompoko manaraky zany a ity misy zavatra anankiray hitako ary tsapako ary iveriko fa marina izy ity anisany mahatonga ny olon'Andriamanitra misy tahotra ihany ko eo amin'ny fiainana misy fanahina be manoloana zavatra ratsy hitany maso na manoloana zavatra ratsy eny sofiny de izao satria mbola misy fanahy ratsy mitoetra ao aminy ary le fanahy ratsy mitoetra ao aminy de karazan'ilay mpitondra tahotra sy fanahina tsy zany mantsy fa amy karazany ny fanahy ratsy a misy eto ambony ty tany ity ary nahazo toerana ao amin'ny olona misy natao hoe fanahy mafarofy mitondra aretina no manavanana azy misy natao hoe fanampanilikiliky de manilikiliky an'le olona foana na oatokantrano na le ampiasana naiza misy azy misy natao hoe fanampanao sakana de voasakana foana zay zavatra rehetra zay atao lasa mantamoka sy maty akarana amy karazany fanahy ratsy miasa eto ambony ty tany ity ary nahazo toerana eo amin'ny olona ary misy kosa natao hoe fanamatahotra de tsy manan-katao fa tsy mitondra tahotra mitondra le olona mba hatahotra sy anafoana no ataony ary zany fanamatahotra zany no nahazo toerana tao amy Saoly mpanjakan'ny Israely tam'izany fotoana zany araky voalaza mpanjaka ao amin'ny Samoela voalohany ao toko fa 9:10 izy zay fa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra de nilatsaka tamin'ny Saoly kosa ny fanahy ratsy ary zany fanahy ratsy zany no tondra tahotra teo aminy ko raha zany tokoa ny fotry ny tahotra mahazo anao fotry ny fanahina tsisy fitsarana eo fiainanao tsara raha hafana am'izany ianao tsara raha isorona hiala aminao zany fanahy mitondra tahotra sy fanahy mitondra fanahiny zany koa raha mety aminao tompoko ny alady zao de manao vavaka spesialy izay ho fanafana ny olona manoloana ny tahotra sy ny fanahina mahazo azy mba ho afaky izy am'izao farantaona izao ary mba tsy ho zany itsony ny fiainany amin'ny taona vaovao 2024 de nanankiray fanampiny ihany koa everiko fa zava-dehibe ity de izao mila tsodranona lehilahin'Andriamanitra ihany ko ianao tsy zany mantsy fa ny lehilahin'Andriamanitra na ny mpalompon'Andriamanitra dia efa nomen'Andriamanitra fahefana manokana
zany no antony natoka amy baiboly ny tantara hoe na inona fehezanareo te ambony tany de fehezina any an-danitra ary na inona vanareo te ambony tany de vana any an-danitra ary na elokizana no avelanareo de voavela fa na elokizana elokiza no tsy avelanareo de tsy voavela nomen'Andriamanitra fahefana manokana tak'zany ny mpanompon'Andriamanitra na ny lelan'Andriamanitra ary mila nitsodranina mpanompon'Andriamanitra na ny lelan'Andriamanitra tahak'zany ianao mba hitondra ny fiainanao ho am'ny fiainanao vaovao ho am'ny fiainana tsara lay tsodrano inona moa zany ny tena tiako ambara aminareo zay manaraka an'izao fandarana zao raha sitrapon'Andriamanitra tompoko de amin'ny alahady fa enina ny volana janoary taona 2024 zao taona vaovao zany dia anao fotoan-dehibe zay fiangonana Refy Androndrakely ka ny toerana anaovana an'le fotoan-dehibe dia ao am Palais des Sports Mahamasina ny atao mo am'zany de ity ifampirarisoa ifampiaraba ny mpanompon'Andriamanitra sy ny olon'Andriamanitra fa ny tena lehibe indrindra de ity hitondra vavaka sy tsodrano ho anareo izahay mpanompon'Andriamanitra izahay lelan'Andriamanitra mino tena mino resy lahatra tena resy lahatra izahay fa ombanay mpanompon'Andriamanitra ny tompo amin'io alady fa enina volana janoary taona 2024 raha ohatra ka hitondra vavaka sy tsodrano ho anareo tokoa izahay no zany dia ampahiresiko ianareo mba ho tonga soma tsara amin'io andro io na izy ianareo na izy ho ia raiso tony andro ray toazato anareo io andro alady fa 12 ny volana janoary taona 2024 io ao am Palais des Sports Mahamasina raiso averiko indray raiso tony andro ray toazato anareo tonga ava tompoko reso lahatra ny vady aman-janakao reso lahatra ny avanao mba ho avy amonjany fotoan-dehibe io eto de mitantara aminareo mitovavolombela aminareo a fa tsy ny olona eto tananareo sy manodidina ihany akory no avy amin'io fa olona maro be avy any amy faritra rehetrarehetrany ny akamarony de ho avy ny zareo vany atsimo ho avy zareo vany avaratra ho avy zareo vany atsinanana ho avy zareo vany andrefana ny eto Tananarivo moa zany de fa tsy lazainy atsony fa tena irodorodo ho avy amin'ny toerana io de raha saretsaina ke hoe manina ny olona vany atsimo na vany avaratra no avy nefa ohatrinona fray vo tonga eto Tananarivo satria fantana fa hiantoka ny fiainany ray mantolo mandritry ny taona 2024 ny tsodrano zay ataonay mpanompon'Andriamanitra na ataonay lelan'Andriamanitra amin'io andro ray lehibe io tsy maty antoka mihitsy izy zay ny fatsapany azy zany no anto matoka tsy misalisaly masa manasanareo mba ho avy tena raiso fahasoavana ho anareo mihitsy tompoko io fotoana lehibe io tena raiso fahasoavana ho anareo mihitsy le izy ary ofa maranako ny afatra dia manambara aminareo aho araky netiko anatin'ny baiboly fa tena notadiavina fatratra ary norombana ny tsodrano na lelan'Andriamanitra anisan'ny olona nandrombaka an'izany tsodrano zany lay lehilahy tao hoe Jakoba rehefa nandre izy fa Isaka rainy Isaka lelan'Andriamanitra itsodrano zanany dia nataony mihitsy zay nazahoany an'izany tsodrano zany satria fantany ny lanjan'lay tsodrano fa hiantoka ny hoaviny ray manontolo tak'zany any ko Esau ny talao tena ny talao ny tomany tena ny tomany ary niteny tamin'ny ray niteny tamin'lay lelan'Andriamanitra hoe kiako tsodrano tokana ihany fa no anananao mba tsy hofirandro ray ao mba tsy hofirandro ray ao ry havano ry mpiany malalo fa de maninona loatra no nanao an'izany ny olona tam'izany fotoana zany satria fantana fa hiantoka ny fiainany sy ny hoaviny ray manontolo ny tsodrano ataon'ny mpanompon'Andriamanitra nataony ny lelan'Andriamanitra zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tam'ty andro androany ety mino aho
fa fahasoavana ny fiainanao am'izao farantony zao raha ohatra ka esorinao tsy hitoetra aminao tahotra sy fanahiny ary fahasoavana mihoatra noho zay fa noraisinao sy hitanao no horaisinao ho hitanao amin'ny taona vaovao iny raha ohatra ka esorinao ao aminao tahotra sy ny fanahiny andao hivavaky tsika am'izao fotoana zao tompoko koa raha mety aminao de apetrao eo amin'ny fonao tananao ary raha afaka mandoalika mihitsy anao de mandoalihy andao hivavaky tsika tompoko mino ianao fa hiasa ny tompoandriamanitra am'izao tsika miaraka mivavaky izao vavaky tsika zany ry tompoandriamanitra rainay malala rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao fa nataonao velonay ny zahay ka nahatratra an'izao farany taona 2024 izao andriamanitra tsy toa ataonao mahita ny mamy sy ny tsara indrindra ny zahay am'izao farany taona izao avoakanao mpandresy izahay am'izao farany taona izao ary ataonao mahomby am'izay atao ihany ko zahay am'izao farany taona izao ary raha misy marary sitranina amin'ny anaran'i jesosy izy didiko amin'ny anaran'i jesosy ny herin'ny ratsy rehetra de ny fanaratsy mpitondra retina miala amy tenany olona miala zao de zao amin'ny anaran'i jesosy ary mivavaka aminao aho andriamanitra amin'iny taona hoann'iny taona vaovao iny anao fotoan-dehibe zahay araky nefa fantatrao ny alady fahina volana janoary taona 2024 mangataka aminao a mba ho tainao manoka ny fotoan-dehibe io izy fanetrianao magaga mihitsy ao amin'io fotoan-dehibe io ary reo olona zay efa voalahatra ho amin'ny famonjena ho amin'ny fahasoavana ho amin'ny fandresena ho amin'ny fombiazana ataovy tonga daolo andriamanitra na aiza ny misy azy na eto an-tananarivo sy manodidina na ny am'faritra ataovy tonga izy amin'io andro io mba handray nitsodrano zay ataon'ny mpanomponao andriamanitra mino a fa ianao no andriamanitra miara-miasa amiko ary ekenao zany fiara-miasako aminao zany fa de hiasa tokoa ianao amin'io andro io anamarina tsodrano zay atao amin'ny mpanomponao ka hiantoka ny fiainany olona mandry ny taona 2024 zany tsodrano atao amin'ny mpanomponao zany omenanao andriamanitra tsy to ny dera ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo halleloia amen de zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androandroany etya ka dia ho farantoana mahafinaritra ho anareo ny ty farantoana ety ary tsy latsaka noho zany intoana ho aviny indrindrindrindra aorinany tsodrano hiavaka tokoa ny fiainanareo tompoko de mirary so manao veloma anareo tompoko raha sitrapon'andriamanitra ny alahady farany fatelopolony volana desambra zao miontsika fa izy vavaka fanafana ho fanesorana tahotra mba tsy hoe ho aminao ary raha sitrapon'andriamanitra ihany ko de eontsika amin'ny alady fahenina volana janoary taona 2024 ao amin'ny palais des sports marina fa anvalora sy sasany maraina ny fidirana amin'io alahady fahenina volana janoary io rasondria tompoko manao mandra-piona veloma tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely